Ho ampitombonao aminareo indray havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia faly mamangy sy mampahery anareo indray amin'ny alalan'izao video izao amin'ity alakamisy 9 aprily taona 2024 alakamisy masina ity. Dia manasanao ary miaraka hivavaka isika izao. Manampinanao izay Andriamanitra rainay. Rainay ao amin'Jesosy Kristy, rainay mpamindra fo, rainay mpamela heloka. Sotranao izay fa mbola velonanay indray, mahatratra ity alakamisy ity. Isaintsainanay ny fitiavanao, ny nanorenanao ny fanasanao, mba hahatonga anay iray latabatra aminao, mpiombona dinidinika sy tetikady aminao. Fa mihoatra noho izany, niady mafy anay ianao tamin'ny fomba maro mba hahatonga anay hanana anjara amin'ny famonjena. Dia toy izay manampina anao, na dia mety mifanalavitra aza ny fo sy ny sainy kosa dia miombona amin'izao vavaka izao. Koa midina Tompo mitenena, mampaherezy ary aokanao ny aloha lalana ny fo sy ny sainy mampananja ray avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Sabeu caminhar, me fala votando bem. Saya muzena marude, evitare camidera. Saya muzena marude, evitare camidera. Ni panavuta natia nepitaziza irawambande anana irasuni ziruna irawambande anana irasuni ziruna. Ny filazantsara araka ny Marka toko 4:4 andininy 2:30 ka hatramin'ny 2:70 no hovakiana izao. Vakiko ny anaran'ny Tompo izany ry havana. Jesoa tao Getsemane. Ary tonga tany amin'ny sa izay atao hoe Getsemane izy. Dia hoy Jesoa tamin'ny mpianany, mipetra eto ianareo mandra-pivavako. Ary nitondra ny Petera sy Jakoba sy Jaona izy. Dia talanjona sady ory indrindra. Ary hoy izy taminy, fa dia ranovana loatra ny fanahiko, toy ny efa ho faty, mitoery eto ka mireta tory. Ary noho naloso kelikely izy, dia nikohaka tamin'ny tany ka nivavaka, mba hialany zany ory zany aminy raha azo atao. Ary hoy izy, abaraiko ny zavatra rehetra hainao. Esory amiko ty kapoaka ity. Nefa aoka tsy ny sitrapoko ny aino atao, fa ny anao. Ary avy izy ka nahita azy ireo matory. Dia hoy izy tamin'ny Petera, ry Simona, matory va ianao? Tsy nahazaka ny aritory na dia orairay ihany aza va ianao? Mireta tory ianareo ka mivava, mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Mety ihany ny fanahy, fa ny mofo no tsy manan-kery. Dia lasa indray izy ka nivavaka nanao ilay teny teo hiady. Ary noho niveriny indray izy, dia nahita azy matory, fa efa milondolondo ny masony, ka tsy hitany izay havaliny azy. Ary avy fanoteliny izy, dia nanao taminy hoe, matory ary ankehitriny,
ka miala sasatra ianareo. Aok'izay, efa tonga ny ora, endro ny zanak'olona hatolotra ao an-tanàny mpanota. Mitsangana, andeha isika, indro fa efa akaiky ilay mamadika azy. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana. Ny teninao no fahamarinana. Amen. Sovato feizuru afatamu janifu rayanano mampizuru usiakinana tukua vato fiurenanahi Jesus anakiniyahu vato fianu fanai amindratsite andavo vato azo itokina sady tsima mivena afaka ny faolina rayanano ekena Jesu toireli Jesu toireli nolay vato tsy mifindra Jesu toireli nolay feizoro indrindra. Filazantsara araka ny Marka toko 4:20 andininy 2:30 ka hatramin'ny 2:40. Efa nivakina tamintsika teo fa dia mitantara ny ady mafy natrehan'i Jesosy tao Getsemane. Ny ady mafy ho antsika tokoa Jesosy Kristy. Izany no lohahevitra ho banjintsika ao anatin'izao fandiniana ny tenin'Andriamanitra izao. Nahoana izy no ny ady mafy ho antsika? Voalohany, napetrany teo am-pelatanan'Andriamanitra iray ny momba antsika. Napetraka Jesosy Kristy teo am-pelatanan'Andriamanitra iray tamin'ny alalan'ny vavaka ny momba antsika. Izay ny voalaza amin'ny 2:30. Tonga tao amin'ny saha izay atao hoe Getsemane izy. Ary izy tamin'ny mpianany hoe mipetraha eto ianareo mandra-pivavako. Getsemane. Raha dikana teny izay anaran'izany dia hoe fanaovana menaka. Pressoir à huile hoy ny teny frantsay. Nahoana no fanaovana menaka? Satria ao amin'ny tendrombohitra oliva misy azy. Ary misy hazo oliva maromaro tamin'io tendrombohitra io. Ny oliva moa dia fantatsika fa azo ahodina atao menaka. Ngamba fantatsika tsara ny vidiny sy ny lanjan'izany hoe huile d'olive izany. Ary dia izay no mahatonga ny anaran'ny tendrombohitra hoe tendrombohitra oliva. Tao no misy ny Getsemane. Tendrombohitra manan-tantara io satria teo amin'ny tendrombohitra koa no nampiakarina velona any an-danitra Jesosy Kristy. Ny vavaka mafy ho antsika tao Getsemane Jesosy Kristy. Isika koa zany isaky mivavaka dia tokony hatsiaro fa mampiditra an'Andriamanitra hiaraka amintsika amin'ny adintsika rehefa tena ataontsika amin'ny finoana izany. Mametraka eo an-tanan'Andriamanitra ny adintsika. Ary tsarovy tahaka nataony tamin'i Jesosy fa tsy hamelanao irery izy. Inona no famarinana faharoa? Ny ady mafy ho antsika Jesosy Kristy satria tsy maintsy niatrika adi-panahy izy. Tsy maintsy niatrika adi-panahy izy. Azony mamita ny famonjenantsika dia nisy adi-panahy namesatra azy izy tsy maintsy edivana. Hoy izy milaza azy tamin'ny mpianatra. Talanjona sady ory indrindra izy. Ary izany nahatonga azy naka ny Petera sy Jakoba ary Jaona. Ireo moa dia miaraka amin'ny tokana rehefa mitokana am-bavaka toy izao. Izao nambarany tamin'izy telo lahy ao amin'ny 2:430. Fady ranovana loatra ny fanahiko toy ny efa ho faty. Satria nahoana? Fantany fa na dia ny mpianany azy dia isy hamadika azy.
fa dia lanovana izy satria fantany fa ho esoina sy ho latsalatsaina izy. Fantany fa hiaritra fijaliana mafy izy. Fa dia lanovana izy satria fantany fa ho alambaraka izy. No ny amiko sy ny aminao izany rehetra zany, mba hisoroana vonantsika amin'ny fahafatesana mandrakizay izay tokony nanjoantsika. Ary zany no tonga azy nangataka fiaraha-mivavaka tamin'izy telo lahy ka nilaza hoe mitoereto ka mireto atory. Mivavah ho akoho ianareo. Zany raha dika amin'ny teny tsotra ry havana. Tsy maintsy misehatra adi-panahy toy izany isika eo amin'ny fiainana. Tsy maintsy hisy izay zavatra hamesatra antsika. Tahaka nazo an' Jesosy angamba, mety olona akaiky anao koa no namadika anao. Miteraka fijaliana, miteraka fahafahambaraka sy ny adi-saina maro mety anjoanao. Mampianatra antsika Jesosy Kristy mivavaka aloha midingana voalohany fiatrehana an'izany adi-panahy izany. Rehefa zany dia mila manantona olona mahatoky tahaka ny nataony tamin'i Petera, Jakoba, Jaona. Tena ao anatin'ilay fanalana tsikelikely izany adi-panahy izany. Mila mangataka vavaka, mila mangataka tolotsaina amin'ny olona mahatoky toy izany, ary mila mifampivavaka. Tsy ny olona rehetra, na dia teo aza ny apôstôly 2:20, izy telo lahy ihany no nantsony. Ary fanao tsara zany rehefa sendra izara izay mavesatra ianao. Niady mafy ho antsika Jesosy Kristy satria niady tamin'ny fanindriny nofo izy. Niady tamin'ny fanindriny nofo izy. Olombelona nofo mandrà koa Jesosy rehefa mitafo nofo tonga tetỳ an-tany. Efa fantany ny valim-pitsarana, fombona miazo fijaliana izy. Fantany fa haparary, hampangirifiry ny nofony zany. Kapoaka mangidy ny filazany an'izany. Ary nangataka izy mba ho esorina aminy zany. Hitantsika mandinin'ny 2:30. Abaraiko zavatra rehetra hainao, esory amiko ity kapoaka ity. Nefa tsy ny sitrapoko aneno atao, fa ny anao. Raha ny marina ry havana, tsy misy nofo te hijaly zany. Kanefa raha mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany sitrapon'ny nofontsika izany, dia tsy maintsy manohitra, tsy maintsy miady amin'izany tsika. Ny mpianatra zao dia tsy natohatra amin'izany fanindrin'ny nofo izany rehefa mba nantsony hoe hiaraka hivavaka, fa dia resitory. Ka dia nampiany Jesosy mba haresy ilay fanindrin'ny nofo. Raha nahita azy ireo natory izy dia hoy izy hoe ry Simona, matory va ianao? Tsy nazaka miaro tory, na dia ora iray ihany aza va ianao? Ry havana, ampianaran'i Jesosy Kristy tompo eto isika fa raha resaka herin-tsaina fotsiny dia tsy haresy zany fanindrin'ny nofo zany tsika. Tsy haresy zany fanirin'ny nofo zany raha mbola zay herin-tsaina sy herim-batana fotsiny. Ary tsy moro zany, fa mila mivavaka, mila mitolona mambavaka tsika. Araka amin'ny teny amin'ny 5:30 hoe mireta tory ianareo ka mivavah mba tsy hidiry ianareo amin'ny fankam-panahy. Mety ihany ny fanahy hoy izy, fa ny nofo no tsy manan-kery. Zany hoe misy foana ny ady eo amin'ny nofo sy ny fanahy ao anatintsika ao. Misy foana ny fifanoherana eo amin'ny nofo sy ny fanahy. Fa ny vavaka no fomba ampidirantsika an'Andriamanitra ao anatintsika, ahatonga antsika haharesy izany fanindrin'ny fanahy zany. Averina ihany fa Jesosy dia nangataka intelo mba azony maharesy ny fanindrin'ny fanahy. 5:30 izany fangatahany fahamitelony zany. Ary izy moa dia voalaza fa niankohoka tamin'ny tany, ny atsembony dia nitete tahaka ny rà, fa dia naresy ny fanindrin'ny nofo izy. Ny fahamarinana fahaefatra sady farany ry havana, niady mafy ho antsika Jesosy Kristy satria niomana hanolotra ny ainy hosorina izy. Voalaza fa tao amin'ny sahany Getsemane no niomanany ho amin'izany fanolorany ainy izany. Ary maheno izany hoe sahy izany isika dia
matsiaro ny sahany Edena izay nandavany Adama sy Eva ny sitrapon'Andriamanitra ka nahatonga azy ireo mety maty. Eto kosa, eto amin'ny sahany Getsemane dia ny eken'i Jesosy Kristy feno ny sitrapon'Andriamanitra dia ny anombona azy amin'ny hazo fijaliana, ny anolorany ny ainy na dia sarotra sy mafy azy izany. Izany no fitiavan'ny Tompo antsika, ary izany no mbola iantsonanao hanantona azy izao. Fantatsika tsara fa taorian'ny Getsemane dia nanohy izany avy hatrany ny famadian'ny Jodasy azy tamin'ny alalan'ny orika ary ny fisamborana an Jesosy Kristy raha teo. Ry havana, izao no afatra ho antsika eto am-pamaranana. Tena niady mafy ho antsika Jesosy Kristy mba hamonjena antsika. Ary fantany fa mbola misy koa ny ady antrehitsika, saingy efa naomavaniny izany satria ny mafy indrindra no efa nataony sy nosakainy. Tsy zakantsika mantsy ny nanjohan'i Jesosy Kristy. Tsy zakantsika izany hoe melohina nefa tsy meloka izany. Tsy zakantsika ny hoe ampijaliana nefa tsy meloka, alambaraka nefa tsy meloka. Maika moa fa ny hoe hombona amin'ny hazo fijaliana mandritry ny ora enina mandra-pahafaty ary hiaritra ny herin'ny fahafatesana mandrakizay. Tsy zakantsika izany fa no zakan'i Jesosy Kristy no ny amiko sy ny aminao. Koa atony izy raha mbola tsy manana azy ianao. Fikiro izy raha efa nandray ny famonjena ianao. Fa izy efa nanome toky antsika. Makanesa ty amiko ianareo izay mahasafatratra sy mavesatretana, fa izao no hanome anareo fitsarana. Mora ny ziokako ary maivana ny entako. Dia ny Tompony ifampidinika manokana aminao. Amen. Isarana eramu sieratalaku vitumpuzana harina citua ninanuluranau nitenanawana niranasu nitete nunanatiwana Diulatau sanangini tabinau Jesu salikufei napamatu tanayamina nifanavuta na wanailu robasuana ri Jesu isau tanau Guru-guru mafire nifunau Jesu ti nanzai tunira nitembukau nasiuna vidafu sakenageibe kapokanu nusutu nantau Getsemane Diulatau sanangini kaminau Jesu salikufei napamatu tanayamina nifanavuta na wanailu robasuana li Jesu isau tanau Niluana Yesu Voka ukasinu Latsaina kuwa Niedeka kuara Tana harayana Laifunati Anisi Sanu melumila
miulatrao zay navidy taminao Jesu, zay kofehy nampamatodragnay aminao, ny fanapotana ho anay no novasoanao, i Jesu misaotranao zahay. Ulatranagidy taminao, ry Jesu, kofehinao mpamatotra anay aminao, ny fanavotanao anay nolovasoa ho anao Jesu, misaotranao tokoa zahay. Ivavaka ary sikariavana. Saotranao zay ry Tompo noho izany fampianarana izany. Mampatsiahana indray fa tena niady mafy anay ianao, mba hanananay famonjena, mba hahatonga anay hanana fiadanam-po. Dia misaotra mametraka fiangonana kristianina marobe, maneraka mpanomponao marobe manerana amin'izao tontolo izao, mba hanambarana izany vaovao mafaly izany. Dia ianao mikasika ny fony tsirairay izay mangetahitanao, indrindra ireo izay mbola tsy manana anao. Apetraka aminao Tompo ny hery fiarovana tokony hanananay manoloana ty valanaretina Covid-19 ity. Ny amanginao sy amahalianao vavaka manokana ireo tratran'ny aretina ka miantso ny anaranao. Apetraka aminao Tompo ireo tompon'andraikitra samy hafa rehetra, na ny ara-panjakana na ny ara-pitsaboana, mba ho feno hery sy fahendrena amin'izany adidy mavesatra miady azy izany. Apetraka aminao ny tramanjo, fampamonjy mora azo amin'ny fahorinanao. Dia misaotra indrindra ianao ny famanginao Tompo, ho anao reny ny voninahitra, ho aminay kosa ny fiadananao. Saotra Jesu. Amen.